dia manolotra ny arabafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana sarika spécial izay eto amin'ny télévision malagasy ity efa nisy moa rahantsika teto tamin'ny zoma heriny tahaka zao ary dia ity rahantsika ity eto indray ny manaraka vahintsika izao alina izao Gilbert Rahatratovy izay ny tena sehatra nafatarana azy moa hatrany amboalohany dia mpanao gazety ny radio-pirenena malagasy izy tamin'ny fotoanandrony ary namorona ny fandarana avarapatana tamin'izany fotoana avy eo izy dia niakatra teny amin'ny télévision malagasy nanao ny fandarana imaso nanao ny adevitra politika tahaka zao atao zao ary taorinan'izay dia niditra lalina teo amin'ny fandalinana ny politika sy ny fiarahamonina teto Madagasikara ary rehefa tatiorinana dia nandray andraikitra lehibe satria efa ministry ny fizahantany tao anatin'ny fitondrana tetezamita ary ministry ny serasera ihany koa tao anatin'ny fitondrana tetezamita ary ministry ny kolotsaina raha tsy diso dia zay no fitadidiko azy Gilbert Rahatratovy aiza ho aiza anao amin'izao fotoana zao tena consultant zao dia manaraka politika isan-karazana koa sahala amin'ny olona rehetrarehetra zay anisan'ny sotonana ny saitsika mpijery fahita lavitra amin'izao arivo zao dia mahasokafatsika lavidavitra zany ty fandarana ity eo ny jery ny lafiny atao hoe local zany hoe global sy ny local ho ampiarahany reo zany hoe ny avy any velany Madagasikara jerena miainga amin'ny contexte international no jerentsika raha ny zavatra mitranga ny velany amintsika miteny zao zany indrindra tao anatin'ny telo volana farany tany amin'ny renivohitra Europiana dia maromaro ro ataontsika hoe erisetra mitranga tamin'ny alalana karazana endrika asa fampiorona ary anisan'ny voakasika tamin'izany tsika satria nisy teratany malagasy maty tany nisy nateraka io ataontsika hoe erisetra izay niseho io Gilbert Rahatratovy amin'ny mampandalina ianao raha teo tsy voalazako teo fa anisan'ny géographe de formation ihany koa historien de formation ihany koa malala tsara ny tantara ahoana no fahalalanao na ataontsika hoe aloha mba ho resahantsika amin'ny mpiaino aloha zany mikasika nyreto silamo ireto inona no tantara izay mety ifamatoran'ireo ny silamo aty Madagasikara io resaka logika ao anatin'ny fifandraisany raisam-pirenena io rehefa lamina fifandraisana anena izy teo atsinanana sy andrefana na ny communiste sy ny capitaliste tamin'ny fotoanandrony dia rava ny mur en Berlin dia zay le atao hoe aplanine relation internationale lasa monde monopolaire efa ranona bipolaire izy tamin'ny voalohany zany hoe roa izy hoe tatsans tandrefana dia avy eo aplani zay relation internationale zay dia mitady an'izay équilibre zay foana eto amin'izao tontolo zao tsy maintsy misy amin'izay tsy maintsy misy équilibre tsy maintsy misy resaka dichotomie ao resaka fifandraisany raisam-pirenena ary zay no mahatonga an'io hoe amin'ny endriny ankapobeny le voalazana teo zay zavatra zay fa tsy mahazava na inona na inona zay rehefa feo fa teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao zany tsy maintsy misy foana zay fifandrianana hery anankiroa zay no miteraka équilibre foana ao anatin'ny fitantarana n'izao tontolo zao na ny univers mihitsy ary ny problema dia teo anivony ohatra mamerina tantara any amin'ny resaka adina efa nisy an'io efa nisy taloha ny resaka ady teo amin'ny silamo sy ny kristianina tamin'izany fotoanandro nisy zany avy eo moa taty amin'ny fandaminana ny fifandraisana amina resaka hoe nakany amin'ny resaka tolérance drindrindrindra rehefa tonga ny révolution de 1789 frantsay sy ny sisa dia niova koa ny fitantanana tao anatin'ny resaka kristianina dia nisy équilibre ao azy tao dia nifandamindamy nisy fiarahamonina tonotony fa raha nijerytsika teo anivon'izay le reo ka tandrefana sy tatsinanana zay ale fifandraisana any Israel ohatra ny hoe hatramin'izay nisy foana ny arabe sy ny adin'ny arabe sy ny palestinian sy misy foana miteraka an'izay foana zany zao tao
zany hoe ny marina fa ny israelianina tsy tena hoe kristianisme fa judaisme fa misy am'izay fifantonan'izay foana ao anatin'ny resaka slamo misy atao hoe shita sunita ao anatin'ireo a misy tsy fakazaonireo na samy slamo aza misy fotokevitra tsy fakazaonireo ary tao anatin'ireo samatsambaka be dehibe sala frena rehetrarehetra ao anatina finoana izy io ka atao anatin'ireo miainga ny fotokevitra indrindrindrena volavolainy ny tantaran'izao tontolo zao ao anatin'io le misy hoe fanafahana firenena fandray amin'ny tantarana firenena tantara politika ny tantara fivavahana ao slamo ohatra ny afghanistan sy nytandrefana efatrany amin'ny resaka hoe printemps de Prague temps voalohany ela be fa nisy azany fifandraisana ao anatin'ny resaka slamo sy misy foana zay zany hoe tandrefana raha tadidinao a le hoe l'Occident se définit par sa chrétienité amin'ny maha-kristianina azy ary zay a le resaka mampifandona an'le resaka slamo sy ny kristianina rehefa aveo zay zany a se répercuté ao anatina tantara ny fifandraisiny resam-pirenena io fifandraisiny resam-pirenena io tsy resaka hoe politika fotsiny na fiarah-miasa na inona fa misy enchevêtrement inextricable ao zany fitenena azy ao anatin'io zany hoe misy zavatra be dehibe famofao io misy adiny palestinien sy ny jiosy misy ady ana isan-karazany misy ny lalaon'ny tandrefana ihany koa mahatonga le slam tonga any mba efihetsika nanomana ny Ben Laden nafantatrao tsara nazahoan'ny Ben Laden green card zay Washington ihany nanomana anazy olony Washington ny Ben Laden de rehefa aveo a mibriko makany mitsisy de zay izy voataitra am'izay rehefa aveo ka zany rehetrarehetra zany ilazako anao hoe tantaran'izao tontolo zao fandray ao anatin'ny resaka politika io resaka fivavahana io de mahatonga an'ilay eritreritra ary tsy azo sarahana mihitsy zany ny politika sy ny any ohatra ny tandrefana zany marina fa ao anatin'le resaka hoe kristianisme fa ao anatiny koa le resaka hoe impérialisme occidental sy ny domination occidentale économique n'izao tontolo zao sy ny sia zany na ao anatin'ny diplomatie zay mahatezitra anyreto le firenena mbola mieritreritra hoe tsy tokony ho zanana sy ny anina rehetrarehetra io koa mory zareo le hasard de la géographie a fait que hoe tany ao Moyen-Orient nisy amin'ny pétrole de zay zavatra zay a lasa mampitrotra dolidoly ny ATGR satria avy ny tandrefana maka an'le pétrole sy ny sisa zany hoe raha raisiko zany zay fanazavanao a de miendrika iceberg zany hoe zay mihitsy ka iceberg zany hoe lohan'le vongan-dranomandry zany ireo zavatra miseho aty Europe am'izao fotoana zao reo raha zay mihitsy fa ny eo ambany io mbola be dehibe eny taritry ny Afghanistan io jereo tsara fa rehefa ny tena namononany Saddam Hussein any resaka pétrole de tonga de niditra avec leur grosse botte ny américaine tonga de niditra tao Irak amin'ny resaka pétrole sy gaz naturel afamatsina pétrole sy gaz naturel io de nitambaran'ny zareo teo de maty moa zany Saddam Hussein de mbola mitohy am'izay zay disadisa eo anivan'izay dia misy ny guerre de Syrie après misy ny Syrie misy ny resaka le kristiana to Irak sy ny any adin'ireo misy ny ina ty Boko Haram mitranga ao azy ty Nigeria mbola resaka pétrole dao zany rehetrarehetra zany tsy ny any dia zay zany mahatonga le hoe misy ao anatin'ny izy volavolain'ny tantara ao azy eo de misy hevitra mipotro ao de lasa misy frena anankiray mandeha zany mahatonga anjala am'le dogma iainan'zareo anatin'ny resaka fivavahana taony a de tonga ho azy zay erisetra zay dia lasa misy am'izay izy dia tsy hita sunita tsony fa lasa misy am'izay le hoe islamisme radical ny tena fantatra tam'ireny moa Ben Laden zany ny anombony Al-Qaïda fa tsy Al-Qaïda tsony izy am'izao fotoana zao satria fa maty ny mpitarika ny Al-Qaïda fa lasa makany amin'ny Saul na ny resaka hoe état islamique izy am'izao fotoana zao l'état islamique zay miady amin'ny tandrefana ao anatin'izy ary tena l'état islamique moa zany hoe tsy tena hoe ina moa ny état se définit par eo mihitsy mantsy no ny ataoko eto moa zany de mipetraka amin'ny toerany mpanaraka ny fandarana zany tsy takatry ny olona hoe avaiza tokoa zany mipoiran'ireo le ataontsika hoe état islamika ireo a le Boko Haram ave azonao idirina lalindalina kokoa satria tsy mazava amin'ny olona nafatarina ny Boko Haram zao de le ataontsika hoe le kidnapping nataony tamindreo le mpianatra marobe tamin'ny mpianatra ny lycée zany zay marobe zay
nalay misy reo ankiry raha tsorona izy a dia reo zany le firena niainga avy eo amina resaka slamo ihany azonao aona fianaka vimbe slamo reo a de niainga avy eo reo a de reo le mahery fietsika orytsika nydikany azy nytengy azy extrémiste extrémiste na hoe l'islamisme radical izy amin'ny teny frantsay reo zany a dia le tsy manaiky amin'ny resaka tsokombakombana resaka fitondrana amilay fitondrana firenena na le areno akibony tany dia tsy manana lalana izy afa-tsy ny fampiana reritretra zay fa zao tanora daolo ny andro tokony eo matetika de tanora eo amin'ny latsaky ny ataotsika latsaky ny efapolo taona ma tsy fa tsy hoe fatero fa tanora miainga avy any amin'ny 15 ans 10 taona makany a zany hoe reo zany tezany reo amin'ny idéologie enjana be ny idéologie enjana be indrindra am'zany de no hoe Dieu est grand de tsy manaiky ny Allah akbar de zay zany dia riny zany hoe Dieu est grand de tsy manaiky mihitsy ny resaka ny hoe anolona eo olona tsy mino c'est exactement tsara ny protestant le anao hoe mino sy tsy mino zay ny fifandraisanao rehefa mino de manaraka an'le fivavahana slamo enjana be io a tsy mino dia ny olona ivelan'zay ka rehefa olona ivelan'zay a zay le idéologie enjana be sy le dogme enjana be atao tokony vonona tsy ao le resaka hoe misy fandresen-dahatra fa tokony vonona ny zay tsy manaraka de tokony vonona zay le la théologie par la violence zay zany andrandreo zany hoe le olema zany hoe reo manampahaizana arabo slamo zay mitarika ny fivavahana reo a na prédicateur anaina fary zareo zany le savant any natao hoe olema ny anarany misy olema vaovao zany nanaraka an'zay dogme vaovao napetraka zala zay ary io a mora tratrany zala ny olona satria any amin'ny resaka hoe le tanora zay any amin'ny resaka hoe ina moa sy tao any amin'ny resaka hoe paradis hoe zay olona mahafony tenany a makany amin'ny manao am'izay ady masina slavo zay na jiady dia makany direct makany amin'ny paradis fa zao ny problème an'io io a tsy resaka fotsiny mijanona am'izay resaka théorie théologique zay le izy fa misy arena koa anatiny misy trafika misy inona dia lasa fikambanana olona une sorte de mafia ao anatina islam le izy satria y a pas de respect de la vie humaine sy ny sisa zay contre ny resaka jour sy ny anina nanany olombelona sy ny fandrimpalema zay zany mahatonga an'izy io ka izy io matetika nahoana no any am'reo tany reo ny misy azy Nigeria satria Nigeria dia tany manan-karena amina resaka arena kibony tany sy pétrole nahoana no any Irak nahoana ny any Syrie nahoana ny any Afghanistan zay zany manazava ndradrao Afghanistan sina sous influence américaine hatram'izay reny zany efa ny Al-Qaïda izy nanao 11 septembre Al-Qaïda nanapoka ny ambassade ny États-Unis tatsy Kenya ny Al-Qaïda nanao zavatra tany Jordanie sy ny sisa fa ny tena izy zany reo enjanyreo zany salohany ny Hezbollah tany Liban sy ny sisa reny zany efa manaraka kokoa am'izay resaka mahery fetsika zay fa izy zao izy vao misorganiser lasa manana armée matanjaka be mihitsy izy am'zao izy ary zao izy dia iady aminy tandrefana ina moa ny edinao aminy eo andeha iady ianao c'est une stratégie classique rehefa andeha iady ianao la stratégie de la guerre de hoe olona tsy maty fa olona verina ny commando makany aminy zany raha zany stratégie de la guerre ohatra anao mamaky Sun-Tzu amin'ny Sun-Tzu amin'ny hoe l'art de la guerre ohatra de ny hoe rehefa iady ianao a de miverina ny olona nalefanao ny ady raha miady ianao a de intact ny arena tafinao fa tsy zany ny Al-Qaïda ny anina rehefa mandeha miady anao de tsy miverina fa maty ahoana moa ny ediny tandrefana am'zany tsy azonao edina am'zany satria ny azy ianao raha andeha iady manao gilet pare-balle fa izy raha andeha iady aminao a manao ceinture na bomba donc sarotra be zany miady aminazy io zany zao no atrehny tandrefana am'izao fotoan'izao ka miady moa zany hoe ahoana nanaovana ny ady sy ny sisa hitantsika eo ahoana ny endrika zay fa misy mahasamihafa azy zany am'izao fotoan'izao de mivoaka ny silamo rehetrarehetra tsy silamo
ny olona tsy manaja ny ain'olombelona, tsy manana respect de la vie. Tsy silamo no manao violence, tsy silamo ny manapotika ny arena sy ny sisa zany zao dia efa isolena sala am'izay zany zao amina resaka tantara iraisam-pirenena. Mazava tsara zay ary lasalasa ihany saiko mandrehana zay fanazavanao zay, zany moa dia hitatsika isan'andro amin'ny alalan'ny télévision avy any ivelany zay efa hita eto amintsika, ny France 24, ny Euronews manao mamoaka an'izany daholo, ny CNN, ny TV Africa sy miresaka mikasika tsika zao manokatra canal lafa dia tsy mahita zany foana ny resaka zay mandeha ao, fa ho antsika malagasy kosa zay mahita an'izany dia tsika zay aty amin'ny nosy mitokana aty amin'ny Océan Indien aty marina fa tsy lavitra ny Afrika itsika, ary amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny zay fanila amin'ny ny tanibe any Afrika dia saika manaraka finoana silamo ihany koa ny ankamaroany ny olona zay mipetraka amin'iny. Dikan'izany dia misy eto amintsika ny finoana silamo ary misy ny finoana silamo na eto an-drenivohitra Madagasikara azy. Ny fanontaniana apetrako aminao amin'ny mampandalina ny tantara, mpandalina ny fiarahamonina anao ihany koa, manahoana fahitanao ny fivoarany ny finoana silamo raha teto Madagasikara? Ny fivoarany misy fiovana ihany zany ny hoe tsy de mitovy loatra am'le silamo avy any, fa ny fahitana azy ny silamo zany taloha ny kristianisme tonga teto Madagasikara. Ny kristianisme tonga teto nanomboka teo amin'ny taonjato fa 420 fa 2010 taona isiny les grandes navigations maritimes, zany natonga ny mopera mipetraka tany Fort-Dauphin satria lalan'ny grande navigation maritime iny, dia nipetraka tany amin'ny sisitany rehetra. Fa talohan'izany ny silamo, talohan'izany ny silamo dia nipetraka tamin'ireo le comptoirs commerciaux any amin'iny ohatrany be de Mahajanga sy ny rehetrarehetra iny dia iny rehetrarehetra iny zany ny varitra andrefana Madagasikara manontolo indrindra ny varatra andrefana ny tena nisy ny comptoir silamo, zany ny idiran'ny silamo teto zany. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia raha Madagasikara efa misy mosquée d'Ol, ny tanan-dehibe sy ny zavatra rehetrarehetra, fa ny tantaran'ny silamo teto Madagasikara dia mifandray tamin'ny tantaran'ny Madagasikara manontolo. Raha ohatra tsika mijery teto-merina ohatra dia amin'izao fotoana zao aloha ny taremarika dia hoe amin'ny 20% avoaka malagasy eo mandala amin'ny finoana silamo. Raha mijery tsika ny tantara Madagasikara fiable ve zay statistika zay? Zay aloha ny tantarany anina tsy fantatro hoe zay hoe ny marina sa tsy marina, fa zay aloha zany taremarika fantatra official sa officieux tsy fantatro. Fa raha tantara Madagasikara dia zao ny silamo dia tafiditra tao anatin'ny kolotsaina malagasy inona re zany ny empo tao anatin'ny kolotsaina malagasy ny kolotsaina silamo. Zany hoe zao nentina moramora fanazavana azy dia zao na ny silamo na ny gasy dia mino an'Andriamanitra tokana. Andriamanitra tokana ny silamo alà, ny Andriamanitra gasy zanahary. Le zanahary ny ina izy teo ny silamo namorona an'izao tontolo zao, manana ny fahefana eto amin'izao tontolo zao takan'izany koa ny zanahary gasy. Zanahary gasy dia le mahita azany toerana mangina nyjerena fa Andriamanitra ao tampoloha, le Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetrarehetra zay koa ny androana. Moramora zany zay fampivadinana zay, fa tao anatin'ny pratika raha mijery amin'izay tsika ny influence arabo-musulman matanjaka be eto Madagasikara. Ny andro ny herinandro rehetrarehetra latsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy alahady dia teny arabo ary nampiasany ny silamo ary na teto-merina aza. Raha mijery tsika ny fanjakana teto-merina takana hoe fanjakana ambotra biby dia silamo abiby no mpanjaka teo zay arabo izy zany no mpanjaka teo ary tonga dia la nekeniny teto anivonmerina ho mpanjaka izy teo ambotra biby ary io manandro mijery volana, mijery ny kitana, mijery ny univers ao anatin'ny ensemble global zany l'équilibre du monde dia misy fifandraisany dolodolo zany na fiainan'ny olona naninona zay le étudier ny astrologie. Ka abiby dia mpijery an'izay
volana zay zao ko tsara fa rehefa mijery ianao ka misy hoe idée le filtre dia mijery volana aloha ry zareo zay vao manao ny fiafarany ramadan ny musulman zany ny idil be ndray zay atao amin'ny volana septembre io dia takan'izany ihany ko ary rehefa mijery ianao gasy ny astrologie gasy ny mpanandro malagasy tena malagasy ndresako dia mijery an'izay volana zay ny gasy ary ny avezany ny fetraka an'izay teto Madagasikara raha mijery ianao anandrenam-ponimerina zay mpanjaka nalaza indrindra teto Madagasikara satria taminy zany ny fampiresana Madagasikara tamin'ny ankapobeny na de tsekeny mpahitatara ary zany fa hoe tsy navita mifampitambarana Madagasikara andrenam-ponimerina fa ny frantsay navita mifampitambarana Madagasikara et l'unité de Madagascar se présente par une soumission ny vahoaka rehetra teto Madagascar tamin'ny frantsay zay la unité dans la soumission zany par rapport à la France fa andrenam-ponimerina dia nanao an'izay fampitambarana voalohany zay na tsy vitana hatramin'ny farany zay toizanera tamin'ny premier andrenam-ponimerina 1787 à 1810 io izy dia ny andrenam-ponimerina contemporain Napoléon Bonaparte izy zany anisany anankiray mpanjaka ary zay tsika tsy mahalala an'izay tsika eto fa anivelany ianao ny stratégie de guerre ny andrenam-ponimerina ianarana ny administration andrenam-ponimerina ianarana ny fomba ny tondrany andrenam-ponimerina satria izy nametraka ny tseny ianarana naizana zany rehetrarehetra zany na de hoe mbola tsy nahita ny fianarana loatra azy izy de tamin'ireo le conseiller arabe conseiller musulman avy ato amin'ny sud-est reto nisy zany atao hoe Andriamahazonoro tonga teto zany hoe katibo reny ny katibo zany de le olona mitana ny sorabe tany Atsimotsinana izy zany tonga teto nataon'andrenam-ponimerina conseiller ary zay conseiller zay de nitondra katibo maromaro izy tonga teto rehefa nitondra katibo maromaro izy tonga teto nampianatra teto na resaka astrologie ary andrenam-ponimerina nanana astrologue faran'izay natanjaka indrindra ary faran'izay na indrindra ny anarany de atao Randretsivongo zany ao anatin'ireo Ambomanga amin'ireo rehetrarehetra reo zany Randretsivongo zay izy zany no tena mpanandro andrenam-ponimerina tsy mivoaka ny trano raha tsy izy tsy manao zavatra raha tsy izy eny fa na de ao anatina resaka sakafo sy ny sisa azy dia izy daholo no manao ny anrehetra fantatra ao anatin'ireo le mpandalina ny astrologie zany Randretsivongo zany fa eto amintsika moa izy tsy de misy miraharahany zany satria raha vao miresaka an'izany de fanimpotsampy zany de lasa borne tanteraka ny sainy gasy ao anatin'izay zany hoe amin'ny faritra Mbomanga iny rehefa mandeha ianao moa zany rehefa zavain'ny olona hoe inona avy reto toerany reto de rino ny rovan'ny andrenam-ponimerina fa rino rovana Randretsivongo tompon'ny andro zay le fomba zay mahazo toloaky azy de zay zany kejereo am'izay le resaka an'le hoe musulmane sy culture gasy zay le famatorany zay zany hoe ny tena marina ny culture musulmane fanakaikely amin'ny culture malagasy am'izao na ny fandray mifamatitra reo zany ka ireo na hoe alamady be andro fandrona amin'ny andro fandrona dia misy fivadikanina de misy fandrona de misy famelana de misy exactement sala amin'ny rite na ide zany amitsika am'teny zao any amin'ny faritry Berosorotsorobina mandeha zao ny inona ty fomba fitampo am'izao fotoana ka zay nanaovako anao hoe misy fandraisany be debe reo ka raha jerenao zany de ny hoe ny musulman sy ny fira malagasy mifamatotra salamzao zay zany le culture malagasy mifamatotra salamzao salamzany ny katolika koa manakaiky an'izay resaka culture gasy zay fa ny an'ny protestant no manilika an'izay ary io ny tena miteraka problème be oatsika eto protestant rehefa tsy mifanaraka amin'ny dokona protestant de fanimpotsampy no mamadika fanimpotsampy no miresaka an'izany astrologie zany fanimpotsampy ny sisa dia lasa
lasa ary miteraka olana tokoa le resaka famadihana zany hoe tsy hiditra mihinako tsika fa nytiako sotomina aminao zany Gilbert Rajadovo nyresaka moa tsika taria-piandohana mikasika an'ireo lay slam zay atao hoe mahery fihetsika ianao ihany teo moa nanazava hoe misy famatorany amin'ny tantara ny fomba antsika malagasy ny fomba slam zany arakaraka nateraka zay hoe fifandraisana tamin'ndrareo mpanolotsaina nreo mpanjaka tany aloha tanyreo mety azo eritreretina veny mety isiny zany slam mahery fihetsika zany eto amitsika satria mety ho zavadoza ho atsika ihany koa ny tena fisiny zany zany aloha ama point important Madagascar raha mengy avy eto anatiny hoe za tsinoko zay satria ao anatiny hoe misy valeur question de valeur ane mahatonga ny olonanao le resaka fihetsika mahery fihetsika sy tsy anajain'olona io hoe leka raha eto Madagascar olo sarotra ny eritreretana zany satria lay famatoranao amin'ny atana resaka kolotsaina gasy ny eto dia tsy raha eto Madagascar sarotra be natongavana zany nefa moa efa nisy zavatra niova ihany ko teto Madagascar ny eritreritra isan-karazany tranga am'izao fotaona zao mety mamolavola toe-tsaina hafa ka zay indrindra manko nytiako atongavana hoe sanatriny zany ve mety fifandraisana am'ireny fifandraisana am'zany a reny ataontsika hoe karazana herisetra zay nitranga tamin'ny anakiray moa zany tamin'ny fotoana zay nanombohan'ny fahavitanyny fianianany filohan'ny repoblika erajonary mampianina tamin'ny fotoanandro de nisy ataontsika hoe herisetra nitranga ary nisy ainana fohy mihitsy tamin'ny fotoana reny tamin'ny fetin'ny fetin'ny fahaleovatena fankalazana ny tsigetaona ny fahaleovatena farany teo nenina am'roapolo jona de nisy ihany koa ny fipoahana zay endrika herisetra zay mitovy am'ireny any velany reny manahoana no afahanao amin'ny mampandalina anao mety misy famatorany misy fandraisany am'zany ve reny zavatra amin'seho reny zavatra rehefa tsy voafeny zavatra de misy zavatra terako a de mitadiny teo bouc émissaire za tsy mino ao anatina resaka hoe mbola misy action na Al-Qaïda na hoe état islamique na niny eto Madagascar mbola sarotra zany am'izao fotoana zao aloha am'le toe-tsaina mihitsy no anan'zany ary ny fa zavatra créena sala am'zany io zany inge tsy efatra amy 2009 ane misy bomba popoka teto efa mianakendro manao an'zany teto hoe ka ao anatin'io a le resaka insécurité globale eto Madagascar mahatonga an'io fa na resaka hoe slamo eto nanao an'zany a tsy misy an'zany eto fa mety misy de hoe ny avelivelany mety ho tonga eto ary ny zany mahatonga an'le resaka an'le ary mety avy am'izay no mahatonga an'le ambassadeur any turc ny teny an'le resaka an'le hoe fa misy herisetra eto am'ireo institution turque iny moa zavatra hafa iny ka mikasika aniny mihitsy satria anisan'ny manahirana ny fanambarana ny ambassadeur turc zay nilaza hoe am'ireo institution sekoly lehibe moa zany io nambarany fa hoe ary tena déclaration solennelle mihitsy no nataony lazany fa de hoe slam ina moa zany filazany lazany azy ohatrany hoe slam mahery fihetsika reo olona zay nefa turc moa zany reo olona reo a efa teto reo a raha tsy diso a collège lumière io fa tamy 2002 iny teto ary le académie io a raha tsy diso a 2012 zany hoe folo taona teo arena turc no mitondra an'ireo zay zany anao raha mijery nareo misy zavatra nataondray tany amin'ny université conférence sansisa raha hatramy 2002 ve reo ka no nisy teto de tsy hita hoe terroriste reo raha tsy terroriste zany mizavatra fantany voalohany ary eo ko fantatritsika fa reo zany amy s'inspiré zany hoe manaraka any philosophie nylay manapahaizana slamo sady mpitoroteny slamo turc atao hoe Fethullah Gulen io Fethullah Gulen io a dia mitovy amin'ny fandraisan'olona azy am'izao fotoana zao amry Kant amry na Confucius na mitovy amin'ny hoe Mill na mitovy amin'ny hoe Rousseau na Diderot na Voltaire zany hoe les grands penseurs de temps moderne zay ny andraisan'izy io na au niveau lesaka hoe fanajana ny zo na olombelona zany fanajana ny zo les valeurs intrinsèques ny olona les grands penseurs sahala am'zany naovako anazy hoe
mety fandraisana de hoe Kant na ina Mill na Confucius na Voltaire na Diderot na Rousseau du temps moderne il résume tout amin'izao fotoan'izao amin'ny conception sy vision mikasika amin'ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao ny azy a de tsotra hoazavaka anao tsotsotra fotsiny lay fomba ary io ny eken'zaro ato hoe nazy de ndotsika anao pont angeza be tetezana angeza be le tetezana angeza be io izy tetezana idéologique sy religieuse religion idéologique ary politique afahan'ny olona mifanerasera afahan'ny citoyen du monde makany miafra le citoyen du monde qui va vers les autres pour dialoguer et pour échanger ary eo mifanajany ary ny zavatra kendreny zareo de hoe vivre ensemble any afarany zay no foto-kevitra ijorony raha mamaky boky ana satria be deabe ny boky na ny soratany na ny mikasika anazy zay tokony ho fantatritsika dia zay ny foto-kevitra angezabe ao anatin'ny filozofia leranga io a no nitenen'ny Erdogan hoe Erdogan zay président turc tamin'le coup d'état tamin'ny 15 juillet hoe io nanao azy a dia zay réseau rehetra ananany eran'izao tontolo zao a de nataony hoe réseau terroriste baikony ina moa sy te baikony état islamika daholo zay zany firenena raiky amin'ny fitopolo amby zato eran'izao tontolo zao no esany io satria anisan'ny olona matanjaka be classifiena salamry Bill Gates izy ao anatin'ny fiasany sy ny humanitaire ataony zany action humanitaire ataony zany zay zany natonga ny ambassadeur ny zay natonga ny ambassadeur hoe io manao état islamique reo mba azaona misaby azy zavatra tsy raha olona tsy mahalala tsara zany raha olona tsy mahalala any Fethullah Gulen na tsy namaky boky mikasika anazy na tsy namaky ny asa sorany na tsy mamaky zavatra mikasika anazy dia tonga de manaiky azy le tenen'le ambassadeur fa raha ohatra mahalala anazy tonga de tsy zavatra miteniteny foana ty zavatra ty fa ny olona zany tsy ampy analyse le zavatra tokoa satria zao raha ohatra ve ka terroriste Gulen miaraka amin'ny réseau eran'ny raiky amby fitopolo amby zato eran-tany tsy hoe tany manan-karena ihany misy toany mahantra ihany tsala Madagasikara misy an'io institution io any Allemagne misy any États-Unis misy any France misy any Londres misy any Afrique Atsimo misy ka na pays émergent salany Afrique Atsimo izy misy asany Gulen na tany mahantra sala amitsika izy misy ONG lumière sy ny sisa na tany efa matanjaka sala amin'ny Allemagne sy États-Unis misy azany eo de reo rehetrarehetra reo manao hommage anao dolo zany hitanareo any am'ireny asa sotra rehetrarehetra ny anahy no somary manitona ny saiko a la nanao aloha ka raha olona ve terroriste de anana ray seconde any États-Unis izy mipetraka raha olona terroriste ve izy de afaka hipetraka any États-Unis ray seconde fotsiny aza amin'ny fahatanjaka ny réseau d'information américaine ao anatin'izany fa io zany na hipetraka any amin'ny tanitany refa nandreny ONG apetran'ireny ka io zany mahatonga ny hoe zay no adinon'le ambassadeur fa izy aloha de ny tany rehetrarehetra nisy ambasadiny de nanaovany an'izany daholo any nanaovany an'izay propagande be zay daholo ahay zay na ohatra ka am'izao fotoana zao le tsika fa niteneko teo hoe raha ohatra ve reo terroriste fa nanomboka tany amin'ny 2002 reo fantatsika hoe terroriste fa ny tokony efa nisy zavatra nitrangana nataondreo hatramin'izay fa io zany a misy zavatra diso sala am'izay ahely satria zao ny zavatra tantara ny fototra zany nahatonga zany de zao Erdogan io ne premier ministre taloha premier ministre izy dia niaraka tamin'ny satria prédicateur mpitoro teny slamo ane ity le savant resako ty Fethullah Gulen mpitoro teny slamo de rehefa mpitoro teny slamo izy natonga anazy mivadika anakany amin'ny asa soa nanao an'io pensée nataony rehetrarehetra io de namoaka ECBDB izy dia rehefa tao izy mpinamana be izy Rolak quand il était premier ministre encore tena mpinamana be idéologiquement et politiquement mpinamana be fa saingy sarahany reo de raha voalasa président Erdogan dia Erdogan napiasa ny slamo nataony politique am'izay zany hoe navadiny io sarazaka slamo nationaliste l'islam nataony fa i Gulen te hijanona foana ao anatin'ny resaka humanisme de le ina ty izy islam modéré teo am'izay zany nampivadika ny tantara dia rehefa tsy tiantsony Gulen dia nandositra ny ala tao satria le enjeny am'izay
ary nizy manana réseau zao tontolo zao koa dia nampiaya azy namarina tena tadiavy ty tanao moa rehefa manana fahefana dia mahita adversaire be dehibe anao manodidina anao dia izy zany milazana kany États-Unis mipetraka dia zay ny nahatonga an'io satria ireo réseau misy eto Madagasikara reo ny famatotra amina réseau Goulen eran'izao tontolo zao amin'ny 171 pays io dia zay nanaovany hoe ina moa reo terroriste reo fa ireo ane tsika tsy de malala loatra an'io fa ny intellectuel eto Madagasikara na personnalité be dehibe keny miaraka amin'io anatin'ny ONG za tsy teny fotsiny fa na ohatra hoe velom-panahirisi hita nanao ao anatin'ny resaka société civile zany na olona paraka général Ramakavelo reny ao anatiny io club miaraka amin'io satria ny azy zany tsotra ny azy hoe académie makany amin'ny resaka dialogue sy makany amin'ny asa social sy ny sisa ny université ny Madagasikara ny Antananarivo miaraka amin'io université rehetrarehetra ka zay zany anaovako anao hoe misy zavatra hevitra diso zany vozineto mba hampiteraka mampizarazara saina be dehibe ny olona miresaka an'izay hevitra diso zay anao nisy fotoana moa zany tamin'ny tondasa nisy le hoe fananganana mosquée asa totrany hoe 2000 mosquée angano hoe otrany hoe natsangana ohatrany resaka an'izany ny gazety asa ohatrany karazana hevitra ny voizina av izy sa tena nisy ary raha misy zany inona mety ho fiatraika an'izany raha toka nisy tokoa zany Gilbert Rajato hevitra vozina sany inona ohatrany fahitako azy ohatrany hoe nangataka nametrahana andreo zareo zany izy takalo tanoany hoe ametrahana 2000 mosquée ozy anao efa tsy voazonga zany fa taloha zany tamin'ny andro Didier Ratsiraka koa ny libiana nangataka anaovana an'izany fa lavy Didier Ratsiraka izy tamin'izany fotoan'izany ny am fa azoko ary tondro inona moa madiso ka ohatra ka la tolérance sy ny liberté de pensée sy ny liberté religieuse andresantsika nametraka mosquée be dehibe azy izy tsy zay ny diso fa les perceptions gasy mihitsy ny problème atsika am'izao fotoan'izao tsika zany mieritreritra fa tradition chrétienne tsika zay ny zavatra ao anatin'ny zavatra tsika de tradition chrétienne karaha misy finoana hafa akoatra ny christianisme dia tseketsika dolidoly ary eto amintsika misy kosa ny FFKM zay ivondronan'ireo tsy FFKM fotsiny misy reo fiangonana zandry ny be dehibe raha tambatrao ny fiangonanandreo ngamba misy raha etsy eto Madagasikara de inona problema raha misy roa arivo za tena analyse na resaka tolérance ndresako resaka za tsy makany amin'ny resaka hoe nomany conflit religieux sy ny fanderanana zany fa le zavatra vozina zany ao anatina resaka amina fiangonana misy resaka monopole hoe christianisme ny teto ray zay ny resaka monopole no hoe refivelany resaka christianisme tsy izy ary zay mahatonga anany resaka no hoe resaka le hoe le misy fivavahana hafa akoatra ny christianisme eto ny slam ray misy fivavahana eto ohatra ny fivavahana neto parazana misy zany eto misy toany be dehibe raha Madagasikara fantatrika re tsy hitako tsy migene mihitsy za tena protestant za tena taidra ny FJKM za mpiasa ny FJKM fa tsy migene mihitsy ny resaka fisiny zany resaka hoe toany ety zero zany tsy problèmako zany satria ny anjarako dia manaiky ny fisiny hafa accepter la différence ary zany ny veriko hoe citoyen amiko fa tsy hoe rehefa citoyen aho de tsy manaiky n'izay zavatra hafa veriko fa ao anatin'ny saiko ihany marina ao anatin'izay zay nanaovako anao fa io fanapitena Madagasikara io débat nataontsika zao ka ny tena olana amin'ny olona ny toerana ianao ihany teo nyresaka fa le toerana ny islam de saika nitrangana erisetra sy fifandonana enjina de enjina ary Madagasikara dia anisan'ny firenena manan-karena ihany koa tsika aloha raha ohatra ka hoe eo amin'ny lafiny hoe arena ambanin'ny tany hita amin'ny alalan'ireo totsika hoe tableau maro samihafa alalana sy ny statistika zay milaza fa hoe ary misy volamena ary misy soltany zany rehetrarehetra zany mampifamaofao ny sain'ny olona ary defa ka diso satria tsy ampiny information diso satria tsy mahita silamo mitrandraka volamena ianao tena mpitrandraka volamena de ny sinoa mpitrandraka ny arena kibony tanitsika tandrefana io zany na iza mipetraketo
rehefa resaka grosso resaka vola ny tadiavina dia miteraka problema foana fa ny tena problema ny gasy amin'ny resaka silamo c'est l'antériorité ny silamo par rapport ny kristianisme anisany ny ravana niaraka tamin'ny finoana malagasy ny silamo teto Madagasikara tadino tsara fa nisy ny missionnaire LMS misy missionnaire protestante frantsay misy ny resaka missionnaire avy any Vatican sy ny sisa ny fampizara ny Madagasikara tamin'ny 19e siècle rehefa fampizara ny asa teto Madagasikara ny protestante ato ny FLM Marie ny anglicane ria dia aingana be ny fitoriana filazantsara teto Madagasikara dia lasa kristianina ary président anankiray teto raha valimanana ny teny hoe ataotsika tsy akristianina Madagasikara manontolo zay zany no toetsaitsika dia zay le azoko anao hoe mieritretritsika fa ny kristianisme dia valeur traditionnelle atsika hatramin'izay ka noho zany tsy tokony ho isy anyelingelina an'io tsony nefa rehefa jerentsika dia zao misy zavatra tsy divinao na ny katolika ny protestant katolika manakaiky ny kolotsaina gasy mamadika ny katolika tsy mampanina katolika zany nydretrarehetra misy rita païenne ataon'ny katolika ao anatinao mitovitovy amin'izany ihany koa fa ny raha mijery ianao ny rigidité de la théologie protestante dia zavatra tsotra ny azy toy zao rehefa tsy mitovy amin'ny théologie dia mpanompo sampy tokony ho ravana ao anatin'izay tsy izy re fisina doanina tsy izy ny fisina zao miaraka amin'reto le atoko mpivavana kely madidinika kely fiangonana zany ny Madagasikara reto zany io zany a no miteraka ny problema question de valeur ndresako a za tsy za tena tena hoe mpino kristiana sy ny sira fa ny misy fahadisoana be dehibe ao anatin'ny perception tsika zany tsy makany amin'ny tolérance tsika fa miazakazaka any amin'ny resaka fanolina ny hafa zany hoe mametraka rindrina avy hatrany tsika exclusion zany nefa ny zavatra dinitsika dia zao tsy misy firenena mandroso raha tsy mitsangana mahitsady jereo nge Madagasikara zao hoe jereo nge voaka malagasy zao hoe voaka malagasy zao a tsy fantatro tsony gasa sinosa sa inona mahatsika am'zany le kolotsaina zany tsy misy tsony ao amitsika na iray azy tsy misy raha vombo rehefa manao complet sala aminao io dia tsy mamadika tsony tsy resaka fivavana fotsiny resako ohatra menatra miteny hoe zay mamadika ohatra menatra miteny hoe zay manao kabary ampanambadiana iny so zany tsy maintsy mba manao moderna nkery reto fa mbola verina any amin'ny talosy ny anina rehetra tsy misy firenena ary io ny mampidozany Madagasikara io amin'izao fotoana zao zareo tsara fa dia adala ve ny président rehetrarehetra mifadimby hatramin'izao teto Madagasikara dia tsy nahita lalany ivoana tamin'ny resaka fampandrosoana Madagasikara tsy zany ny fampandrosoana tsy resaka mékanika ka hoe dia ataoko an'izao ty dia tonga dia mandeha ho azy rehetrarehetra io ny fampandrosoana aloha c'est dans la tête ny vahoaka zany ny fampandrosoana c'est un état d'esprit c'est un comportement c'est un réflexe ao anatin'ny olona ka ny olona tsy androso mihitsy raha tsy izy aloha no manaiky fa za dia sara amin'izao a za te hivoatra ary ao anatin'ny zavatra io a za manana maizy azy fa tsika tsy manana zay valeur zay valeur tsika mipeny dakana dolidoly dia tsika mieritreritra anao fampandrosoana ao amin'ny zavatra tsisy socle culturel tsy socle culturel fa dia tsoka ampandroso hoe alefaka vahodina vola alefaka amin'ny investissement tsika zany ka miresaka an'izay ianao Gilbert Rarzatovo teo moa zany a dia nambarako tery aloha mihitsy a ny ataontsika hoe ny biographie zay nisy anao mpanao gazety a aveo dia tompona andraikitra anao tamin'ny fotoanandrony a efa tao anaty fitondrany ianao ahoanany tsy mba afaka ary efa tao anatin'ny ministera ny kolotsaina ianao nahoanany tsy mba afaka na mba nanova kely an'izay sa dia tena tsy misy fomba ahafahana manao an'izay za miteny aminao tendance voalohany za nge ministera tely nytononareo telo volany anankiray dia telo volany anankiray dia telo volany anankiray dia voila no zany kinona ro zavatra vitanao anatin'ny telo volana zaho natsapa voalohany ndratra fa averina nataoko déclaration atao anaty gazety zany averina ny tolambalon'ireo rehetra gasy tamin'ny andron'ny fahampanjaka mbola tavelavelray fa sy fomba tsika zany hoe very faty zany raha izay
zany nanao hoe ndotsika anangana panthéon des grands hommes tsisy repera tsony mivaoaka malagasy ny ankizy tsisy izy zao mbo atsika eto tsy misy manapaizantsika eto savant international de renommée internationale rakotra tsy mamanga on les connaît même pas firy amitsika mba mamaky Zanarivony na Gigi Rabearivelo firy amin'ny intellectuel gasy any université firy amitsika ny mahalala zany hoe Mamasana na Rasonaive na Maître Kira na izy tsisy rehefa ohatra ny matimaty ho azy any le olona nefa reny mitondra ny anina anjaratsika zany tsy misy firenena hoa mandeha eto raha mijery angenao tsy fantatry zay ataon'ny commune Antananarivo sy ny fanjakana anazy samy fahefany zany Antananarivo rery ny fireneno renivohitra eran'izao tontolo zao tsy manana musée de mbo rary ny vezanozonareo de tsika ve diteny hoe afaka andrositsika mirediredy daolo reo na fanjakana am'izao fotoana zao naninako hoe ampandroso tsy za fandrosony zany raha tsy socle culturel aloha ipose zany io ani de ny zava-doza ataotsika indrindrandrindra teto de ny makatahaka ny any velany raha misy zava-doza nataotsika du resaka miteniteny foana ty resaka démocratie tsy haitsika ty akory zay concept ina ny tena dika teniteny ty hoadala tsy hainy rehetrarehetra io miteny démocratie ao anatin'ny loha araky l'intérêt mialatsiny aminao fa tamin'ny 2009 ane ianao Gilbert Rajatovo anisan'ny olona zay hoe nametraka ny hoe ny kianjan'ny démocratie zay ataontsika hoe fandroitana am'izao fotoana zao sokafaka atony aizy anao mba fanihokevitra ao am'zany eno a zany io miteny anao am'zany io le tenenina daholo de rehefa miteny taloha de hoe sokafana ny ina teny jardin Ambohijatovo ohatra satria analany Ravalomanana rehefa tonga am'izay valy Ravalomanana de nidina am'izay jardin Ambohijatovo zany lezako anao hoe ampiasaitsika atao raha travers fotsiny le démocratie tsy nisy ny ilana an'izany akory ny resaka teto satria tsy fantatritsika akory zany atao démocratie zany ina dikan'izany concept zany ny gasy anie misy zavatra takatry ny sainy teto hoe ny takatry ny sainy gasy aro azona piarina tsika nanana an'izany de ny hoe ny rariny sy ny hitsiny ny trano tsy misy avaratra de zay de mazava be amin'ny olona rariny ve mangalatra manao détournement na volam-panjakana de mazava tsy rariny tonga de ny olona rehetra manaky an'izany fa itsika zavatra tsy haitsika akory ny resahantsika dia lasa ny bricodole zavatra rehetrarehetra de rehefa tonga amin'ny fahefana de zavatra hafa ny resaka zany novaka anao hoe les valeurs question de valeurs très importante zavatra ngeza be io tsika zao raha manontany anao manontany atsika hoe le zany teny hoe le gaz tsy fantatro ntsony inona ny misy azy andro fotoana zao io raha tsy miverina am'izay tsika ka manana maizany jereo ny firena rehetra na zao tontolo zao tsy isy olona tena tandrefana sahala amin'ny japonais fa miazo rany azy izy tsy isy olona tena miazakazaka le resaka teknôlôjia sahala amin'ny Inde sahala amin'ny Asie fa miazo rany azy izy any amin'ny indiana angenao miteniteny foana ny azy tena culture tena mijanona foana fa ny atsika tsy zany ny atsika rehefa mba anao malabarsy anina de le fetsikatsehana kely rehefa manao milahatra eny amin'ny jeux olympiques de reny ka tsy nga misy mahalala zany malabary zany na raha zany de zany hoe veriny fotsiny dolo zany nanaovantsika ny kolotsaintsika am'izao fotoana zao isehoana fotsiny fa hoe zay malagasy amin'ny ilany fotsiny fa le toetsaina tsy zany nge tsy ny fitondrana malabary tsy ny fitondrana inona tena zava-dehibe fa le fifiteranao la resaka fehivany mahatonga an'io forongatry ny erisetra eto Madagasikara io ne le tsy fanajana ny aina ntsony hoe lahatokana ny ainy io le resaka alabotra amy resaka sy trafika naresaka tsy fanajana an'leo trano tsy misy avaratra tsy fanajana an'leo hoe rariny sy nihitsiny ka zany tsy misy mampianatra zany tsony fa heureusement verina zany le resaka abarsy ny sisa am'izao fotoana zao hoe verina fa misy an'izay ary ianareo amina télévision national tena tokony hitaiza be de be am'izany misy vahatra sy ny sisa to misy zavatra important be avakanareo ary tokony hitomby ihany ao anatin'izay satria manaraka misy zavatra resaka kolotsaina tsy tsaroko zay alatsinainy ariva tsy dio za mpanaraka an'ireny mijery miainy zavatra ataonareo fa be de be zany zavatra tokony atao eto Madagasikara eto ny atsika zavatra hafa nitadiavana ny ankizy am'izao fotoana zao jereo nge ny ataon'ny tanora am'izao fotoana zao de hitanao am'izao fotoana zao hoe
makaiza moatsika zany da io koa ny amafin'lay fofofofony lay hoe ny culture universelle fanamahoana ka culture universelle lany ny famahoana tsika mbola mantika diso ihany ko tsika ny fanamahoana nany hoe ny globalisation midika globalisation ho an'ny olona de hoe mampivotrany anao varotana makany velany azonao le zavatra explosion ny culture anao makany velany zany nataonao fa ny tsika tsy zany ny famahoana ary zay ny réserve ataon'ny fitondrana matetika ny famahoana amin'ny ny universalité le tsika na ny globalisation le tsika de hoe le makatahaka amin'ny any velany de ny afarahantsika ny tanorantsika tsy misy tsony afa-tsy resaka amin'ny adiny dodôly zavatra tsy matohitra angamba ny marimarina kokoa non tsy matohitra satria tsy de zay no anatin'izay tsy de zany ao anatin'lay resaka tena culture gasy tsony tsy misy an'izany tsony io tsy misy fampandrosoana io raha tsy zay tsy isy fanafodiny io asécurité io raha tsy misy fitezana any ao anatiny io io fa tsy sécurité hoe tonga basy de enjentsika dolo tapitra maty any dolidolo reo le any amin'ny faritra rehetrarehetra reo raha hoe basy zany no ampitenentsika mandeha koa zao mialatra lakolosy koa zao mialatra lakolosy koa zao fa mandeha efa tezitra be ro mopera amin'iny satria le iny zany mahatonga le olana isan-karazany satria misy mandeha ho azy zay resaka contrôle koa sy isan-karazan'zay am'izao fotoana zao mety mifanjaka ny fiangonana moa zany am'izao fotoana zao fa efa miteny hoe io aporosina mihitsy anapotehina amin'ny fivavahana kristianina indray ho hitatsika moa inona tena dikan'izany fa tsy de mazava amiko tsara hoe déclaration iny ka zay iverienako le izy aminao anatin'izay hoe ao anatin'le fanajana mihafa zany ao anatin'le tolérance zava-dehibe eto amitsika zany no tena fiainana anatiny hoe ny tolérance fanajana ny hafa zay no resaka démocratie il faut aller vers les autres adiny ray latsaka dimy zao Gilbert Razatova nisan'ny atao hoe mpanao gazety esaka kely asa fanaova gazety tsika satria tamin'ity taona ty moa zany no nafahana ihany koa ny nampandany ny code de la communication teny anivony antenimera anankiroa ny antenimera-ndolona sy ny antenimera-pirenena ny code de communication zay efa roapolo taona mahery ngamba no efa nresahana teto ary maro ro mpanao gazety zay efa nresaka an'izany famoivoy resahana foana etseroa any am'ireo grands écoles ny journalisme eto amitsika zany de efa miresaka an'ireny foana tsaroko tsara zay teny amin'ny université tao amin'ny FJ tao de ady hevitra be mihitsy mikasika ny code de la communication tany amin'ny taona roa arivo tany am'izao fotoana zao ny code de la communication de efa lany ary efa nalefa teny amin'ny anivon'ny HCC nanaovana n'lay contrôle de constitutionnalité ary nekeny teny mijery indray io maraina amin'ny gazety de mbola misy indray ny andiana journaliste zay maromaro any koa milaza fa manao karazana tery ny filohan'ny république mba tsy anaiky anio ny fomba fijerinao zany rehetrarehetra zany amin'ny mampanao gazety anao aiza ho aiza ny fijerinao hoe aiza ny tokony lalana izorona satria zay no efa tapaky ny lalàna teny anivo ny anteny mera rotota teto Madagasikara zay foana teto Madagasikara rehefa olona tonga amin'ny fitondrana dia mandeha daholo ny fanaovana io ny tsy io fotsiny ena miteraka problème constitution zay tonga rehetra teo nanova constitution lalam-pividiana zay tonga rehetra teo nanova lalam-pividiana dia ny code de la communication miova fola zany araka nytenanao io za zany ao anatin'ny lavitra io fijeriko azy de zao samy distole ny andanitsykile ary samy tsy mifanaraka amin'ny resaka kolotsaina gasy miresaka ao anatina zany hoe le fandikana vila mbola verina indray am'le resaka démocratie rehefa hoe malalaka ianao de iza nga misy tapenam-bavatsony zao fafanao démocratie zao de lasa manompa olona ao anaty réseaux sociaux isan-karazany dia ny tsika misy zany fanajana ray aman-dreny zany ao anatin'ny kolotsaina fanajana ny zoko fanajana ny ray aman-dreny zany zavatra ngeza be zany eto amitsika tsy misy zany tsomy zao opaina ny olona miady hevitra de tsy mandeha ny ady hevitra de opaina
de avoaka ny sarin'olona de atao sarina lika de zany tsy zakan'ny olona zany tsy zakan'ny olona zany za tena miteny aminao un président de la république c'est un président de la république na izy io na iza dia virafrainao anaty réseaux sociaux sy ny saka c'est normal misy réaction izy azonao le tiako lazay amizay misy nao c'est normal ato anatin'ny ray za izy zay tsy azo tenenina zay fa misy olona ao anatina clan na fanjakana zay ao fikambanana io de raha vo critiquen'ny olona de mitatra de lasa miterana zay de miaro tenany any hoe zay tsy azo tenenina zay de miteny mpanao gazety hoe zay mila malalaka fa zay marina ve le recoupement tena natao ve le recoupement tena vaovao marina ve zay tena droit à l'information za miteny anao fa BDB zany vaovao en fanjakana koa tsy avoaka amin'ny privé za zao ndre mandeha reny namaky zavatra anankiray mikasika ny le milieu humide am'le resaka environnement tsy hitako mihitsy anaty gazety privé zany zavatra zany de rasa resaka fifandona zany navoakanao hoe misy marina tsy misy diso zany hoe le tena problème atsika zany zao de samy mitarika an'izay tia mitaritana an'le hoe démocratie de samy manao fanjakana manana ny dika teniny amin'ny resaka démocratie mpanao gazety manana ny dika teniny amin'ny mpanao démocratie de mifampividy ao na mifampikôty ao reo isan'andro isan'andro de mivezivezy ao ny resaka de tsy zavatra mitombony zay no tsy maintsy verentsika makany am'ireo fondation un jour makany am'ireo fondation mihitsy io raha mbola zao natao ataontsika hoe tapitra mandandra jonary mampianina de misy président anankiray miakatra hoe iovandray io fa za mino anao zany de iovandray io constitution de miovandray io lalàna mikasika ny fifidianana io fa tsika zany zavatra tadiavintsika am'izao fotoana zao de hoe inona marina ny tiatsika atao am'ty fireneny ty ary zay ny réflexion alefako any amin'ny olona hoe inona marina ny tiatsika atao am'ty ho any amin'ny fampandrosoana eny ary ny atsika ny tsisy pérennisation du système Bertrand raha mijery ianao na ny sainatsika aza samy manao zay tiany atao ny ankiray maitso lomotra ny ankiray maitso ravikazo ny ankiray maitso salamzao aiza ho izy firenena salamzany tsisy firenena salamzany de samy manao zay saipata amin'ny fotsiny mijery saina ankiray anao de hafa ny loko mijery hafa anao de hafa ny loko de aiza misy salamzany iny zany tokony vitaitsika tonga ndray fanjakana anankiray miova dolo ny anara ministère aya misy fanjakana ataonao an'izany ny an'ny olona ny anara ministère mipetraka dolidoly fa raha misy taronao kely ao de ao anatin'ny secrétariat d'état iny no mitatra fa ny anarana ministère pérenne tonga raha valema de etsy ambotsiroatra de mifindra anakire any izy moa de ny ankiray any ambotsi mbola tsy fantatritsika zany atao ina le ambotsiroatra de atao ina le avilo de aiza marina ataontsika hoe primature ny an'ny olona rehefa primature de primature nipetrahany io Matignon de Matignon Élysée de Élysée mandrakizay ny atsika miova tonga président anankiray miova dolo ny garde de corps ny an'ny olona misy atao garde républicaine iny tsisy idiran'izay président iny misy compagnie anankiray mpiaro ny filoham-pirenena mandrakizay niza filoham-pirenena de miova de aiza nisy firenena andeha am'izany Bertrand na inona tenentsika eto inona tenentsika eto ny tanindrazany malala tsy haintsika akory tsy haintsika dans le sens hoe ny andininy voalohany ihany ve ny raina officiel de miaraka amin'ny refrain sa izy menakavy fa rehefa mijery ianao ary mazoto be ry mpanao fety de iray dolo izy andiny rehetrarehetra rehefa atondray ny andininy voalohany ay izy firenena salamza eto zany firenena samy mandeha ho azy samy manao zay tiany atao zany refondation tadiaviny zany de hoe comment fixer tout ça ahoana ny fixena an'izany ary nyfanjakana am'izao no tokony hitarika an'izany fa raha vo tsy manao an'izany io de vo mialy eo zany jonary mampiana miova dolidolo reny zavatra etraetreo de tsy zavatra mitombony zany eto Madagasikara finalement izay io resaka code de communication nao io na inona tenentsika na inona tenentsika de tsy hitovy ny hevitra satria mbola tsisy marimaritra iray tsy natao anatiny ny atsika koa am'izay rehefa nandinika any borzala etitsika ry amin'ina moa izy teo ary amin'ny ambassade sa inona riana mba tsika ve misy sai satria itsika ty Madagasikara ty atsika
tsika ny mandinika anyity fa tsy ny olona nangatanao tsodrantso any mety eny anaiky zany anaovako anao hoe io tsy mety io raha tsy milamina ao anatin'io tsika raha ahitady financement manontany banque mondiale ekenareo velisa tsy ekenareo manontany ny etsetretsay aiza koa nisy virena atao zany io zany itoetsaitsika zany on est resté grand bébé tsika ny indépendance fotsiny no azo amin'ny anarany fa on est grand bébé tatanany olona rehetrarehetra zay mahatonga an'io constitution io resaka marina izy zany io resaka code de communication apetraka io satria le valeur tsy misy le fifiterana mazaza tsy misy ainao zana koa ve fa roapolo taona de mbola dada ihany ny bakeo makamzay la vady ya tena nafinaritra ny resadresaka zay ny fanaovana tamin'ny Gilbert Rarzatova akasitrahany ianao tamin'izay ataontsika hoe ny fandalinana ny fiarahamonina malagasy amin'ny akapobeny mihitsy niaraka tamin'ny finoana slamo sy ny famatoran'izany amin'ny fiainana malagasy ary everiko fa itsika rehetra zay tao tokantrano tao zay nanaraka ity fandarana ity hatramin'ny farany dia afaka nandray tao anatin'izay raha misy ny tsy mahafapo anareo dia ny teny arina fa ny anay mrahalahy teto dia adevitra zay nentina ihany koa nitondrana evi-baovao satria ao anatin'ny tantara izay nivelabelary ny Gilbert Rarzatova teo dia nafahatsika namatatra zavatra marobe indrindra fa ho anao mpianatra izay nanaraka nyity fandarana ity tapitra ny fandarantsika Gilbert manana teny meko 30 secondes ianao amarana azy tsy manana tsony eny ary akasitrahantsika ny vahiny ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko